zay ny amin'iny ny solo kosa ny mpitantana ny orinasa CIMAD na ny société d'équipement immobilier de Madagascar raha lehilahy foana hatramin'izay no nitantana ity orinasa ity ankehitriny kosa dia andrimbavilanitra indray zany no andray ny fitantanana resahana ny asa ao anatin'izany orinasa CIMAD zany ny andindiny vaovao. Ramatoa Olivia Ratsferana no tale général vaovao itondra ny orinasa misahana ny fanangana trano CIMAD, Société d'équipement immobilier de Madagascar. Ny alarobia 20 May teo no nandray ny asa mahatale généraly azy. Nambarany tamin'izany fa tsy hijanona amin'ny fanorena trano ara-tsosialy fotsiny ny CIMAD fa hiditra amin'ny fifaninanana. Fiovana betsaka no takina amin'ity orinasa ity. Efa voalaza teo, efa renareo teo fa tsy hijanona amin'ny logements sociaux intsony ny CIMAD. Androso amin'ny toe-javatra mitranga eto amin'ny fiarahamonina koa ho fanatsarana ny fiarahamonina. Zay angamba ny lohahevitra lehibe ho apetraka amin'izao fotoan'izao. Ny fandaharam-potoana moa tsy maintsy mbola miandry ny mpiara-miasa vao afaka manontany, afaka manome valiteny entitra amin'izay mety ho laminasa ho apetraka eo. Mariana fa ny fanjakana no manana petrabola betsaka indrindra eo anivon'ny CIMAD.